Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy eo Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy eo Halleluja 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 Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy eo Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy eo Halleluja 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 Hosanna, 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 Hosanna Midera Hosanna, 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 Hosanna Midera Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy eo Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy eo Halleluja 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 Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Midera Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna. Hosanna Midera Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy eo Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy eo Halleluja 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 Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Midera Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna. Hosanna Midera Halleluja. De raina ny anaran'i Jesosy. Mendrika kalazaina ny anarany fa lehibe indrindra. Mpamonjy ny anarany. Ny anarany ny ambony ny anarana rehetra. Manam-pahefana. Misy fahefana. Ary tompony fahefana. Mendrika de raina izy kanono zany dia faly miarahaba asika amin'ny anaran'i Jesosy mbola tafahona eto indray namaly ny anson'Andriamanitra eto indray fantako fa efa manao zava-mahagaga Andriamanitra am'izany anarany lehibe de raina zany. Ho tahian'Andriamanitra ane za sy ianao amin'ny fotoanandroany ty indray izy famonjena lehibe indray ataon'Andriamanitra amintsika. Ary voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ny tena koa makasitraka azy mbola mainy tombosoa indray ahafahako manompo azy eto indray miaraka amintsika eto indray hitondra ny teniny ho tariny fanahy indray eto androany.
ary makasitraka ny mpanompony izay ny rano nitondra nyity fiangonana ity dia ny raiko ara-pinoana zany dia docteur Rina Mivady mbola manome asehatra andray manome fatokisana andray afahako manompo an'Andriamanitra andray eto amin'ity toerana ity ivelatra amin'izany asa fanompoana zany. Voninahitra dia an Jesosy Kristy rery ihany. Raha sy anabavy, efa be dehibe misy ny olona vangin'Andriamanitra, atsangan'Andriamanitra, sitranon'Andriamanitra, vonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny live ataosika isanandro. Ka noho zany dia partageo foana ny live sika ary ataovy j'aime foana manaova kerakera oke eny atsefatsefany eny mba tsy atapaka ny live sika. Tena miasa Andriamanitra ary miasa foana moa zany izy ary indrindrandrindra amin'ity live ity be dehibe ny olona mijoro vavolombelona amin'ny alalan'ny toroteny, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fiderana, amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanamasina eto amin'ity live ataosika isanandro ity. Ka hoy aho hoe mazotoanao mipartage an'ity live ity raha sy anabavy. Fa fitoriana filazatsara izy ity ny famonjena olona indrindra voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Eto dia manentana anao sahady koa tena tsy ala eto hatramin'ny farany fa mangy anao indray Andriamanitra. Mino tsy matoky ny anaran'i Jesosy io mino tsy matoky ny Andriamanitra tsika io fa mpamonjy izy, magaga izy ary mamangy, manangana, manasitrana izy. Izay zavatra ilaysika dia ao aminazy daholo. Ka alohantsika ivavaka dia tiako mihitsy amaky tenin'Andriamanitra isika anohizana ny fotoana rehetra. Ka ndahoary sika amaky tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao dia hitasika ato amin'ny Salamo 91 14-16 no vakitsika izay misy teny faminaniana ato amin'ny fiangonana izay navositra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony dia ny volana famonjena zany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izao no nireketan'ny fitiavany dia amonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia amaly azy aho. Eo aminy aho raha ory izy. Amonjy sy anome voninahitra azy aho. Hovokisako fa ela velony izy ary asehoko azy ny famonjeko. Zany tenin'Andriamanitra. Ho an'izay tian'Andriamanitra dia tena manome toky misy Andriamanitra fa amonjy an'izany olona zany. Zasy anao io olona tian'Andriamanitra io satria matona maly ny antsony eto zasy anao dia tianazy isika. Efa fantasika masy fa efa tiantsika nanomboka mbola tsy niforona ary sika efa nitian'Andriamanitra ary hatramin'izao ary mandrakizay tian'Andriamanitra zasy anao. Ka hozy izy hoe izay tia dia tena vonina amonjy anazy. Izy famonjena ho anao indray ty andro-androany ity. Raha ory izy dia amaly azy, amangy azy, amonjy azy Zany hoe efa fantatr'Andriamanitra fa misy fahoriana amin'ity tany ity, misy fahoriana amin'ny olombelona, misy zavatra ilasika an'Andriamanitra, misy zavatra ilana famonjena. Matomasy misy ny famonjena dia misy zavatra fahoriana amin'ny fiainantsika any. Ka hozy izy hovokisako fa ela velona izy ary eto amin'ny farany eto dia ary asehoko azy ny famonjeko. Raha sy anabavy, izy famonjena mahagaga indray ho anao amin'ity androany ity. Aneo famonjena ho anao izy Andriamanitra. Manome toky izy satria tianao izy dia isy fahagagana eto androany. Andahoary sika hisaotra an'Andriamanitra amin'ilay be famonjena io. Ary ny anarany dia fahagagana. Ny lohatenitsika androany moa dia ny anarany Jesosy Kristy dia mpamonjy. Mpamonjy ny anarany Jesosy Kristy. Efa be dehibe ny voavonjy raha sy anabavy. Efa be dehibe no njoro vavolombelona. Ka androany ray dia iseho eto ny anarany, iseho eto ny falebiazana, asehon'Andriamanitra eto fa izy mihitsy ilay mpamonjy fa tsisy hafa. Asandratarany feosika isotra an'Andriamanitra, iantso ny fanatrehana eto sika androany fitarian'ny fanamasina ary ifona amin'Andriamanitra isika no aneo ny heriny eto fa tsy iseho eto ny herin'ny fahavalo fa ny herin'Andriamanitra ny iseho eto imanifeste eto amangy isika androany. Asandratarany feotsika. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy makalaza anao izay anarana lehibe indrindra, izay Andriamanitra lehibe indrindra, mpamonjy,
mpanafaky, mpanasitrany, mpanangana de isoranay indray ianao ny am'ty fotoanandroany ty. Ary eto zay dia miantso satria ozy izy ny tenina hoe atsoiady eo valiko ianareo. Miantso anao indray zay, miantso ny falebiazanao, miantso ny fanatrehanao, miantso zay mba ho tariny fananao masina, miantso zay mba ho soranao indray androany. Raiko sara indrindro, misy andrata ianao, misy andrata ianao ny amin'ny falebiazanao eto androany. Mesahanao ny amin'ny anarako, mesahanao ny amin'ny alalako, mesahanao amin'ny anara ny olona tsirairay eto, mesahanao amin'ny alala ny olona tsirairay eto, mesaha ianao fanamasonao. Vonao ampiasainao aho, ianao no asandratriketo, ny Andriamanitra no asandratriketo, Jesosy Kristy ny anarany mahery indrindra. Halleluja. Io tao de mizoro ny banga raiky sara indrindro, mifona amin'ny eloka, amin'ny rasy nataonay tsirairay rehetra, nandritra ny zay ka hatram'izao. Tompo anao milaza fa ny fahotana sy ny eloka no efitra isarahana, ary izany tsy ahitana ny tavanao, ka aoka hitsikitsanao eto indray Andriamanitra ny fahotana sy ny eloka rehetrarehetra, mba ahitana hitavanao indray androana ary manolo tena ho anao zahay, ho aneovanao fagagana, aneovanao falebiazanao mba ho zanakao indray Andriamanitra, ho ampanopinao raiso tompo a. Ny teninao koa milaza fa ny ranao manadio anay, aoka isy fanadiovana mahagaga satria izy ny teninao hoe masina rainareo, ka aoka ho masina tahaka ako anareo. De misaotra tompo makasitraka anao ary mamela ny olona tsirairay zay nanafotoana taminay zay, tononona eto ny fadiovam-po satria ny madioam-po no ahitanao. Arambarana eto Andriamanitra fa nianaranao ny lehibe indrindra, tononona eto fa nianaranao Jesosy Kristy dia mahery indrindra. Ny nina-karazana bloka azy eto ataon'ny fahavalo ambaranay fa mandositra zany, tsy ambinina zany, satria ny anaranao no mahagaga, ny anaranao mpandresy, ny anaranao mahery indrindra. Ary tonononay fa zany anaranao zany dia anara-pamonjena, isy famonjena mahagaga eto androany. Ary tononoko ho any zanak'Andriamanitra manatrika an'izao fotoana zao, famonjena lehibe no anjaranao androany. Misy anjara efa nomanin'Andriamanitra ho anao eto androany, noho ny anaran'i Jesosy Kristy, noho ny Andriamanitra sika fa izy rerian'ny mpamonjy. Raha sy anabavy, raiso ara miomany anao, atsoy ny akonanao, atsoy ny namana manodidina anao hoe misy famonjena ho anao ao amin'ity live androany ty. Andao ary andeha hiaraka andisika hira itsika amin'ity hira anankiray ity fa lehibe ny anaran'i Jesosy, mpamonjy Jesosy Kristy, tsara Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Andao ary. Jesus, si menso man resura mo biasa dengaran Jesus, mavus de bul ramo marengi dengaran Jesus, mavus de bul ramo marengi dengaran Jesus. Wakis rabu ditina amin'ny anaran Jesus, wakis rabu ditina amin'ny anaran Jesus, maher ny anaran Jesus, maher ny anaran Jesus. Baba
iseo ny fagagagna noho ny agnaran Jesosy miseo ny fagagagna noho ny agnaran Jesosy sitragna ny olo maro noho ny agnaran Jesosy sitragna ny olo maro noho ny agnaran Jesosy vavonjy zao sy anao noho ny agnaran Jesosy vavonjy zao sy anao noho ny agnaran Jesosy agnaragna tokagnantany agnaragna tokagnantany magnasitragna fô mitoagny magnasitragna fô mitoagny reso mpanjakanao izy zay haba 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 mahery mahery mpanjakany mpanjaka Jesosy agnaragna anazy Andriamanitra farantampony io mon frère zay ny boka nadio ny jamba nahiratra ny kilemegny nitsangana noho ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy Alleluia alleluia minafaniarana anditetsika tandroany niaranakalaza fa tsara Jesosy lehibe ny anaran Jesosy mahery ny anaran Jesosy tonga amin'ny fotoana fampahirezana ny toriteny tsika androany hitondra ten'Andriamanitra eto hamangy anao hanangana anao eny ikarakaranao amizay valimbavaka ilainao raha lasanabavy ity volany ity ato amin'ny fiangonana dia volany famonjena Andriamanitra rehefa mandefa ny teniny dia tsy mpandainga zany Andriamanitra zany mahatonga ten'Andriamanitra hoe minoan'Andriamanitra dia ho tafatoetra ianao ary minoany mpaminany dia ho ambininy ianao ho tafatoetra aminao aneny famonjen'Andriamanitra androany ho tafatoetra ny ianao amin'ny fanompoanan'Andriamanitra ho tafatoetra neny ary rena sy voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainanao ary ho ambinina ny ianao amin'izany teny faminaniana zany na vositra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany ny tata amin'ity fiangonana ity dia volany famonjena izy famonjena goavana be ho asy ianao amin'ity volany ity raha lasy anabavy andao sika maky tenin'Andriamanitra trany hoy izy ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Isaia 43:10-11 vakitsika satria anjarany zanak'Andriamanitra ity androany ity anjarany zay tian'Andriamanitra ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy namakesika ny teny ianareo ny vavolombeloko hoy Jehova sady mpanompoko izay efa nofidiko mba ahafataranareo sy inoanareo ahy mba ahafataranareo sy inoanareo ahy hoy izy Andriamanitra tena eto aloha anohizako ny tenin'Andriamanitra tena manamafy misy Andriamanitra fa isy fizorona vavolombelo eto androany isy fizorona vavolombelo eto andrany averiko ny tenin'Andriamanitra ianareo ny vavolombeloko hoy Jehova sady mpanompoko izay efa nofidiko mba ahafataranareo sy inoanareo ahy ka ho azonareo tsara fa izaho no izy talohako dia tsy nisy Andriamanitra noforoniny voaforony sady tsy isy andimby ahy izaho dia izaho ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho alleluia Andriamanitra misy no mitory Andriamanitra misy no mitena amitsika am'izao fotoana zao raha lasy anabavy satria zasy ianao no tia nanaovany vavolombelona
fa izy rery ihany no mpamonjy, izy rery ihany no mahavonjy. Ary aneo an'izany izy androany aminao, ary itsijatsidjaka ianao androany, manomboka androany ndray dia hifaly ianao fa ho asehon'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy, fa izy no hamonjy ianao, izy no mamonjy ny akonanao. Raha lahy sy anabavy, raha ny tenin'Andriamanitra no tonga tahaka an'izany atiako mihitsy a, za aloha dia tena mibitabitaka ary tiako anao mba hibitabitaka hoe mitena aminah andray Andriamanitra, ampijoro vavolombelona andray Andriamanitra, manomboka amin'ity andro androany ity. Inona ny etaetanao ao? Inona ny famonjena ilainao? Ain'Andriamanitra tao zany. Be dia be isika izay efa nitoriky tany amin'ny vavaka maraina tany zany a, itsika reo dia efa maro be nandeha nitady famonjena tany amin'ny toerana maro, tany amin'ny omby asa, tany amin'ny mpanandro, tany amin'ny anarana maro samihafa, tany amin'ny toerana zay hitadiavasika fa hoe misy famonjena. Fa hoy izy Jehova, tsisy famonjena hafa ary tsisy mpamonjy hafa tsy zaho ihany, za ihany ny Andriamanitra, tsisy talohako, tsisy namorona ary tsisy aoriako. Zany tena Andriamanitra manambara misy zany izy fa efa fatany fa ny zanak'olombelona dia tia mamonjimonjy olona, tia mamonjy fanahy maro samihafa, tia mamonjy ireny tadiavan'olona famonjena fa mahavonjy reny. Fa hoy izy za aminao amin'ny alalan'ity teny ity, Jehova ihany mpamonjy. Aza mandeha droite gauche akoatra ny Jehova ianao, izy ihany Jesosy Kristy rery ihany. Ary izy misy notorika eto androany, ny anarany dia goavana be, ny anaran'i Jesosy dia mahavonjy. Raha ny rahany Jesosy Kristy mpianatra olona 70 tamin'izany fotoana zany, mbola teto an-tany izy tamin'izany nofo, dia nizoro vavolombelona misy reto mpianatry ny reto, ireto olona ny rahana 70 reto, fa tena mahery ny anaran'i Jesosy, mahery io Jesosy io. Andao ne vakisika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 10:17-19 no manambara an'izay. Tena mahery ny anaran'i Jesosy raha lahy sy anabavy. Hoy izy tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny 70 niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izaho nahita ny Satana lasaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra, idro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy mainko sy andresy ny heriny rehetra ananany fahavalo ianareo, ka tsy isa-paninona anareo akory. Raha lahy sy anabavy, raha ny rahan'i Jesosy izy 70 reto dia nomen'Andriamanitra fahefana izy ireo. Zany foana moa rehefa Andriamanitra maniraka dia tsy maintsy fahefana avy ao an-danitra no miaraka aminazy. Zany mahatonga anazy miteny hoe izay manaiky izay irako dia manaiky azy ahy. Rehefa nirahan'i Jesosy izy reto dia nandeha, ary raha fa niverina izy 70 dia nijoro vavolombelona, fa tena ampifaliana, ampiravona no entin'izy ireo. Mino aho fa amin'ity androany ity ianao ho feno fifaliana ianao androany, ho feno firavona ianao androany, satria ho afan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Noho ny anaran'i Jesosy izy dia na dia demoniaka ary dia niala tamin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany? Ny aretina zany niala, nisy famonjena be dia be no entony reto 70 reto namonjy olona be dia be tany amin'ny toerana izay nanirahan'i Jesosy azy. Ary na dia demoniaka raha izy dia nanaiky ny anaran'i Jesosy, niala nangoretana. Inona moa ny asan'ny demoniaka? Inona ny antony nanonona demoniaka teto? Satria ny demoniaka rehefa miditra amin'ny fiainan'olona anankiray raha lahy sy anabavy dia tsy hipetrapetraka fotsiny ao fotsiny izy na ampiadana anao izy. Fa ny demoniaka dia voalaza ao amin'ny Jean 10:10. Sy tonga izy raha tsy angalatra hozy izy, raha tsy amono, andrava, amotika ny fiainan'olona anankiray. Zany ny atodiany ao amin'ny zanak'olombelona.
ka io demoniaka io raha ozy izy dia nanaiky ny amin'ny anaran' Jesosy Kristy. Raha lasanabavy, ny asan'ny demoniaka amin'ny fiainan'olona anankiray dia andrava. Ny asan'ny demoniaka amin'ny fiainan'olona anankiray dia amotika, amono ny fiainanao, ny fiainany ara-pananao. Alainy ny anjara voatendrinao zany ihany, angalariny daholy izay tokony anjara voatendrinao rehefa tafiditra eo amin'olona anankiray izy. Mamono tanteraka amin'ny fiainan'olona anankiray izy, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny vady aman-janaka, ny amin'ny fanompona, be de be ny amin'ny asanao. Ary reo de potipoteny reo, zay ihany ny asany. Fa Jesosy anefa fatany zany. Ary zany misy ny antony natongavany amonjy ny olona andrava ny asan'ny devoly. Satria ny asan'ny devoly ihany mahatonga fandravana ny famonjen'Andriamanitra. Raha lasanabavy, noho ny anaran'i Jesosy anefa dia nanasitrany reo fitopolona reo, namonjy olona, nanangan'olona reo fitopolona reo. Ary noho ny anaran'i Jesosy dia nanaiky ny demoniaka. Inona ny fatopatotra ny demona amin'ny fiainanao? Inona ny tsapanao mata amin'ny fiainanao? Inona ny tsapanao fa potika amin'ny fiainanao amin'izao fotoana zao? Raha lasanabavy, atsoy ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy rery ihany no anekeny reo aretina, anekeny reo fahafatesana amin'ny fiainanao reo, anekeny reo blocage reo, miala reo. Satria asan'ny devoly reo, asan'ny devoly. Ka ny anaran'i Jesosy dia mahery indrindra. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly, izay nanoran'Andriamanitra ny Petera. Asan'ny apôstôly toko 4, 1:12, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika hatramin'ny 12. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano, nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azo asika famonjena. Nanambara misy izy reo mpianatra reo izay apôstôly mahery vaika, mpanompon'Andriamanitra mahery vaika. Tsisy anarana ozy izy ambanin'ny lanitra eto tany, na any amin'ny lanitra na aiza amonjena atsika. Zay natonga nanteny teo hoe aza mitady anarana hafa, aza mitady Andriamanitra hafa, aza mitady any amin'ny fanompo champion, aza mitady any amin'izany hoe zazavavin-drano zany, aza mitady any amin'ny anarana maro samihafa everinao fa mahavonjy. Raha lasanabavy, ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany no mahavonjy. Tamin'izany fotoana zany moa dia nanangana nalemy izy reo, zay efa nitoriana tany amin'ny maraina ihany zany. Nanangana olona malemy Petera sy Zaona tamin'izany fotoana zany. Gaga ny olona. Tamin'ny anaran'i Jesosy ihany no nananganany zareo olona nalemy amataona maro samihafa. Zay mahatonga nanteny teo, inona ny fatotra, inona ny malemy any amin'ny fiainanao any, inona ny tsy mbola mitsangana, inona ny tianao hitsangana any amin'ny fiainanao. Fa ny amin'ny anaran'i Jesosy ihany no mampitsangana ny fiainanao raha lasanabavy. Amin'ny anaran'i Jesosy ihany ny ampitsangana ny akonanao, ny arabolanao, ny arakasanao, ny arapanomponao. Io anarana io ny lehibe indrindra. Io anarana io no manjaka indrindra. Io anarana io manam-pahefana. Nomen'Andriamanitra vita soni io, vita fanekeny io. Fa ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany no afaka manangana fiainan'olona anankiray. Ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany no afaka mandrava ny asan'ny devoly, ary mandrava ny devoly mihitsy amin'ny fiainanao. Satria ireo ihany mahatonga rofy amin'ny fiainana, ireo ihany mahatonga famotena, famonona, tsy fitsanganana amin'ny fiainana. Raha lasanabavy, mahery ny anaran'i Jesosy. Za dia be de be mihitsy no efa hitako mpanompon'Andriamanitra nampiasainy, ary olona navotany, natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy. Za izao mbola vao aingana ho voninahitra n'Andriamanitra, dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny alalany, tamin'ny anarany. Nisy
ranga namana zay novangina tana amin'ny tokantranony raha lahy sy anabavy. Efa naverin'Andriamanitra tanatranony izy. Naverin'Andriamanitra moa zany azafady indrindra. Naveriny dokotera tana amin'ny hôpitaly izy nitsaboina. Efa naveriny izy reo fa tsisy hevitra tsony. Tsisy tsony ny lalandrano ny ampidirana sérum. De naveriny zareo tanatrano izy. Namako izy, nalahelo aranahenao an'izany. Nitadiaviko ny numéro téléphone, natsoiko izy. Tonga teo koa moa ny zanany. Tamin'izany koa ny zanak'io rangahy io nifangaro tao ny olana maro samihafa. Nisamborony gendarme koa ny zanany telo tamin'ny fotoana nampararana azy io, de tany niditra violon tany. Satria nendriky nisy alika izay mahafantatra ony fa mpangalatra io de teo amin'ny tokantranon'izy ireo, de nisamborony gendarme izy ireo. Raha lasa nabavy tamin'io andro io ihany koa nefa dia lasa nararisaina ny vadiny le rangahy. Teo ny arety ny vadiny, teo ny zanany nisamborona. Narary ny vadiky reny, nararisaina reny, tsy nahafantatra ny atsimo sy avaratra tsony. Raha lasa nabavy vavolombelona fa mahery ny anaran'i Jesosy. Mahery ny anaran'i Jesosy. Tonga tamin'ny toeran'io tsy napoiziko. Olona be de be ny tsena. Satria niteny tamin'ny zanany aho hoe ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Tsisy zavatra tsy ain'Andriamanitra tao, ary tena votom-ponoana mihitsy fa io anaran'i Jesosy io mahery io. Manangana io. Rehefa tonga teo amin'le toerana raha lasa nabavy vory tao ny fianakaviana. Kaikay izy io tamin'ny fotoana naraina io ihany no efa avitra ny tariam-ponja. Ny nitazomin'ny gendarme tary. Ary rehefa tonga teo de nitory-teny nitoriko teo ny anaran'i Jesosy, nitoriko f'Andriamanitra ny mahay zavatra rehetra, manasitrana izy, manangana izy, mahay manova ny fiainan'olo izy, mpamonjy izy. Dia nanontana hoe iza ny lay marary, aiza lay marary, ivavaka ho an'ny marary Ny vavaka raha lahy sy anabavy. Teo ny eo ihany. Nanasitrany Jesosy. Halleluja. Nanasitrany. Voninahitra an'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy ny tonotononiko teo. Mahery ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy miala daholo ny aretina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly. Amin'ny anaran'i Jesosy tonona ny fahasalamana, tonona ny fanasitranana. Sitran'ilay rangahy raha lahy sy anabavy. Satria nienjery io rangahy io de tsy nahatsiaro tena de nitondra aretina. De taty amin'ny côtény taty narary. De hozy izy hoe tena maivanao. Halleluja, ho voninahitra an'Andriamanitra. Nitodika andray tamin'ny vadiny, izay efa tsy mahafantatra ny atsimo tsy avaratra tsony. Nametrako tanana izy, nivavako izy, niroako ny fanahy ny adalana. Naverika milony ny sainy tamin'ny anaran'i Jesosy. Raha lahy sy anabavy, niala ilay fanaratsy, satria mahery ny anaran'i Jesosy. Niverina milony ny sainy ilay ramatoa. Faly ny fianakaviana. Faly zay rehetrarehetra tao. Noho ny anaran'i Jesosy. Mizoro vavolombelona aminao fa mahery ny anaran'i Jesosy. Be de be ny tsy mino ny anaran'i Jesosy io. Ary na de nitantarako sasany koa raha misy any hoe satria tsy nahita maso. Fa za dia mizoro vavolombelona aminao eto. Fa ho hitasika moa ny sary. Ary mbola izoro vavolombelona eo zany fianakaviana zany. Fa natsangan'Andriamanitra izy ireo. Nivonjen'Andriamanitra izy ireo. Jehova amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no mpamonjy raha lahy sy anabavy. Eto dia tiako anao androany. Ino? Ary rehefa voavonjy ianao de mba ho faly tahaka an'izany fianakaviana zany. Ary zareo reo dia nilaza fa anompo an'Andriamanitra. Anompo an'Andriamanitra izy ireo. Tamin'ity lehilahy anankiray malemy ty matsy dia tena faly. Tsambitsambikina misy. Taizany nandehanany rehefa faly izy. Taizany nandehanany rehefa sitrany izy. Nanompo an'Andriamanitra tana amin'ny tempoly izy. Nidera an'Andriamanitra izy. Raha lahy sy anabavy, Andriamanitra zany rehefa manasitrana. Andriamanitra rehefa manome famonjena ho anao, ny riny
dia anompo azy ianao. Rehefa omeny fahasalamana ianao, aza hoentina any amin'ny toeran-kafa, aza hoentina manompo Andriamanikafa. Mifalia ianao dia fahasalamanao iny no hoentinao manompo an'Andriamanitra. Vao maika ianao ho tahian'Andriamanitra rahalahy sy anabavy. Raha omen'Andriamanitra fahasoavana ianao, omen'Andriamanitra zaza ianao, omen'Andriamanitra harena be vavy ianao, hoentinao anompoana an'Andriamanitra zany. Za zany mba zaraiko aminao, za fa mangataka zavatra masy ny olona anankiray dia mety indraindray tsy sapany zany, fa mety hoentina any amin'ny toerana hafa, mety misotro toaka izy faly loatra, mety mifoka sigara, miara-faly amin'ny atmosfera hafa mihitsy. Tsy zany fanirian'Andriamanitra anao fa mba anompoanao anazy, anompoanao an'io Andriamanitra io. Rahalahy sy anabavy, inona ozy izy za teo ny tianao hitsangana any amin'ny fiainanao? Inona ny fahalemena any aminao? Inona ny tianao hitsangana any amin'ny akonanao, any amin'ny asanao? Inona ny izay tsapanao fa voafatotra bloqué ny fiainanao amin'izao fotoana zao noho ny asan'ny devoly, noho ny asan'ny demonia? Fa hoy izy za amin'izao fotoana zao, tononoko aminao amin'ny anaran'i Jesosy, ny karazana fatotra, ny karazana demoniaka any amin'ny fiainanao, tononoko ny anaran'i Jesosy dia miala zany, manaiky manomboka androany, fa tsy toetra amin'ny fiainanao tsony ireo fahorianareo, ireo fahatranareo, ireo aretinareo, ireo fitebitebena alahelo lava reo amin'ny fiainanao, ireo korotana tokantrano, ireo zanaka vady aman-janaka tsy milamina noho ny asan'ny demony. Hoy izy ten'Andriamanitra, faly ireo 70 reo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy dia nanaiky ireo devoly reo, nanaiky ireo satana reo, nanaiky ireo asa rasy reo, nanaiky ireo aretina reo. Ka tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manaiky ireo faratsiana, blocage, demoniaka amin'ny fiainanao iala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangana ny fiainanao. Izay tianao hitsangana amin'ny fiainanao dia mitsangana, ny ara-pananao, ny ara-tsainao, ny ara-pahasalamana, ny ara-bola, ny ara-kasa, mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fitsanganana, raiso zao dia zao rahalahy sy anabavy amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso mitsangana daholo ny malema amin'ny fiainanao. Ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra mpamonjy izy reriany ny mpamonjy, na maty ara-tsangana, na maty ara-tsangana, na ina fahafatesana, everinao fa efa tsisy hevitra tsony ty, tahaka ny Lazarosy efa maty, efa trandro, maimbo, tsisy hevitra tsony raha ny fijerin'olombelona. Fa Andriamanitra antsika, raha mino anao dia iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Karazana fahafatesana amin'ny fiainanao ambarako noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana. Fatopatotra rehetra ao aminao dia ravako noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Atsangako ny tokantranonao, atsangako amin'ny anaran'i Jesosy, atsangako ny ara-bolanao zao dia zao, atsangako ary vako ny varavara fahitapity rehetra, ny lalana ferme rehetra nandritra zay, vako amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana, raiso ny famonjenao, misaoranao an'Andriamanitra. Amin'izao dia ampifamatora amin'Andriamanitra, ampifamatora amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainanao manontolo, ny vady aman-janakao, ny asanao, ninina karazana fiainanao, ampifamatora amin'i Jesosy fa mitsangana io, velona io. Ary hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe hitan'olona fa iny fa nitsambitsambiky n'ilay olona, faly ilay olona nalemy. Androany izay efa nitononona teto aminao foana, fa ho be dehibe ny olona ijery ny fifalianao manomboka androany, ho be dehibe ny olona ijery ny famonjena avy aminao. Ahita izy reo, halleluja, ary ho vonjena amin'ny alalanao ny olona be dehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andao sika hisaotra an'Andriamanitra, andao sika idera an'Andriamanitra ary ametraka apelatanan'Andriamanitra ity androandroany ity alina tsika tindray. Mifalianao de aoka ifamatitra amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainanao, fa izy reriany no mpamonjy, izany anaran'izany ihany no mahavonjy atsika. De rahin'Andriamanitra, raha eo amin'ny anaran'i Jesosy de misaotra sy mankalaza anao, manome voninahitra anao ny amin'ny fahatsaraanao,
fatako fa mahery ny anaranao, lehibe loatra ianao. Amin'ny anaranao ny sorako izao fotoanandroany zao sy ty teny fampaherezana, fanasitranana, fananganana. De makasitraka ny amin'ny olona vojenao indray androany, makasitraka amin'ny anangananao fiainan'olona indray androany, makasitraka Andriamanitra nandroanao ny devoly, nandroanao ny asa, nandroanao izay namatora ny fahavalo rehetra ny zanakao. De misaotra raiko, apetrako ampelantananao indray Andriamanitra ity alana ity, satria anao ihany ny mpamonjy anay. Izay de matahotra anao, ary aoka zany teny zany ho tanteraka foana fa ny anjelinao itobo manodidina anay, misy korta miamby anay, ary fantatray fa be voninahitra zay satria zanakao. De makasitraka tompona miasala izy, na matory izy, na iza misy anazy am'izao fotoana zao, dia ho feno an'izany fiarovany zany. De misaotra ny am'ty fotoanandroany ty tompo anao ny laza, anao ny dera, ary asandratray midera ny anaranao zahay Jesosy Kristy, asandratray be voninahitra. Misaotra ny amin'ny fananao masina, makasitraka satria raha sy ny fananao masina dia tsy tahaka an'izao zahay, sy totosa zao fotoana zao. De derainay ianao, akalazainay ianao, misandrantanao amin'ny avo indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako zany vavaka zany. Amen, amen. Misodrano anao ary mikonfirme ny tenina vositra teto dia ny tenin'Andriamanitra fa tanteraka aminao reny. Raiso ny fitsanganany, mifalifaly, miravoravo ianao, ary ianao misy dia tahaka ny ilay fitopolo, ary za de mino fa za ny rahan'Andriamanitra. Ary rahan'Andriamanitra ka io anaran'Andriamanitra io de Jesosy Kristy no etokato dia mahavoavonjy olona, mamonjy olona ny anaran'i Jesosy tamin'ny alalan'ity fotoana ty. Ary ianao io ny anaran'i Jesosy ny ao anatinao inoy fa irahany ianao manomboka androany, satria nomena maimaim-pona ianao dia aoka ianao izara maimaim-pona. Entoko fahasoavana sy famindrapon'Andriamanitra no anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainy atsika, de toetra ho atrany Jehova andro lava atsika. Amen, amen. Tahiny tompo daholo ny olona novonjena androany. Amen, amen.